Fotoana anaovana tsiahy ireo rehetra nodimandry ambany rangola singaniko manokana ilay olobe iray filoam-boninahitry ny tamahy dia dadanay izay Emilson Rakotovelo io ilay ray aman-dreny izay nampalahelo iny lalam-boateny izay tsy maintsy zorana dia nandao satra an'ilay akohonana raha maha-olombelona no jerena tena mampalahelo ary mampahonena fa maha-kristianina no ambony kokoa dia nampahery tena sy nampitony ny fo tsy ihany sisa no tantaraina dia zavatra vita fony izy velon'aina betsaka ireo soa izay nataony fahizay napetrany ho antsika taranaka amin'ray maro tena maro tsy ary voatanisa ireo hita maso ka tsy hody tsy hita fa sombitsombiny ihany ndeha tansana ireo izay nataony ho antsika anjanapara tiananao soa ho an'ny tanindrazana satria nany amin'izany ny fanaovan-dalana tsy mba mifidifidy asa fampandrosoana na ny ara-panjakana na ny ara-pinoana izy no vy sy angadina nanana nanorina voalohany ny fikambanana dia nanao velorano fa hikarakara amin'ny fampandrosoana ilay anjanapara ny zaza tafita no atao rehare kanezaka izy nanorina ny lise raha tafita ny ankizy sady endry tsara dia ho lasa fitaratra isika anjanapara ny fialam-boly koa dia zava-dehibe dia mbola izy ihany no nanamboatra ny terrain hitaizana ny tanora ho amin'ny tsaratsara izay raha mahita eny akarakara tsy ny tany voly na koa herim-po fa ny asa tampitiavana sy tamititi-po tsy nokaramaina tsy mba niterena fa tamin'ny mpifaliana sy fandavatena ny teny tsy mba dininy raha misy fivoriana tandrovo lalandava ny firaisakina io ny vavahady iray izay eo anoloana antoky no avy amin'ny fampandrosoana ka ireo zavatra vita na tamin'ny herim-po na amin'ny fananana dia mbola tohizany vady aman-janany ka ny tena raim-bava atao firariana dia mirasoa amin'ny fianakaviana.